Tombokolasy tombokovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Reality TV amin'ity ality anterina ihany koa ny araba izay efa naroso ny namana dia mondra andrianay vo tao anatin'izay fampalalam-baovao zay eto dia manasasika rehetra anaraka hatramin'ny farany ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity araka nefa nafantaranantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao teo ho vahintsika Andriamatoa Ratsietson Jean-Jacques izy moa dia isan'ireo taranak'andriana pahay toekarena ihany koa no sady candidat filoham-pirenena ny taona 20 sy roa arivo miarabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano miarabanao tompoko ary misaotranao ihany koa nanaky nasainy ny fandarana l'invité du jour amin'ity ality dia miarabanao Andriamatoa Gasikara dia miaraban'ny Gasikara ray manontolo tafiditra daholo na ny teknisiana na ny olona manaraka amin'ny fandarana mankasitraka anterina ny araba ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manoloana nyreny tranga izay niseho androany dia ny fitokanana ny lapany manjakamiadana sy ny lapany besakana izay anisany voasoratra ao anatin'ny tantara ibanantsika ao anatin'ny adefitra ho amin'ity alina ity rahabaina ihany koa tsika any amin'ny faritany izay dino isika rehetra mieno amin'ny Real FM 94 isika manaraka amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara ary tsy adino mihitsy ny manao kompatanantsika rehetra any ampita-dranomasina manaraka anay isan'andro araka izany Andriamatoa Ratsietson Jean-Jacques dia iresakitsika ny tontolon'ny fitokanana izay nitranga aloha tamin'ity androany ity ray fa misy fotoana ihany koa tsika rehefa avy eo mampahy toekarenanao dia tsy maintsy resantsika kely ny toekarena mahakasika ny Madagasikara raha ny marimarina kokoa fa ny fantaniana voaloha izay tena manitikitika dia maro loatra ianareo izay milaza sy miseho taranak'andriana zany hatramin'izay nisin'ity fanamboarana ny rovana Antananarivo ny lapany manjakamiadany ity ianao moa zany taranak'andriana inona sa vaiza to tampotampoka teo to lasa taranak'andriana ihany koa Andriamatoa Ratsietson Jean-Jacques tsy hoe tapotapoka fa ny fiandrianana nge lovany zay Andriamasina valina fa rehefa teteziny io misy avy eny Antsaditra zay avy any Andramasina avy amin'ny raiko avy eo Fenoarivo alakamisy ao amin'ny rova no milevina ny raiko zany hoe tsy zavatra miforoporonina io akory fa zavatra lasany hoe enti-paharazana fa tsy hoe tonga fotsiny amin'izao ary matoa zay mitsangana dia satria hitanay fa adidy no mitsangana satria karazany ohatrany hoe asa mety mafy loatra ngamba le fiteny hoe vetavetaina ny rova nga hoe simbasimbanina taizinareo hatramin'izay 5 taona latro zay may le rova tsy lafirehatra lasa lavenina tsy hitanareo milaza ho taranak'andriana reo ka rehefa misy olona manam-piniavana ndray ikarakara anazy ko miseho tampoka Andriamatoa Ratsietson tsy olana angely hoe fikarakarana androva inona no mba nataonareo zany ho an'le rova amin'ny mahataranak'andriana nareo raha miseho sarotiny zany nareo anatin'sarotiny fa zao ny fanjakana no nandray andraikitra tamin'io ny fandimby ny gouvernemanta maromaro teto nisy nanao ny antsony olona anome vola avy eo le vola tamin'ny andron'izy reny tsy tsaroko sony le vola tsy misy hita le rova tsy nietsika dia amin'izay fotoana zay tsy afaka mihitsy zay satria tsy misy fifampitokisana eto amin'ny firenena tsy afaka mihitsy zay hoe matikambo hoe satria zanak'andriana dia anome vola ny rova nefa le vola ho lasan'ny olona fotsiny vodin'ny olona fa nytiako tenenina hoe tsy ratsy nge le fitondram-pitsakana raha miteny hoe anamboatra ny rova satria efa tamin'ny 95 io no may fa le tsy azo ekena le fanovana ny rova fanaovana an'io Colisée io ny tena marina nke dia zao ny tantara tsy azo ovana tsy azo anampiana tsy azo analana vao maty zany ny mpanjaka farany teto dia io ny tantarantsika io tsy azo anampiana tsy azo anesorana zay ny anay miposition anay Andriamatoa Ratsietson Jean-Jacques tsara ny manatsitika fa raha miresakitsika ny filohandro Ratjoelina ny 13 mai 2007 no mainy lapa amin'ny tanàna Antananarivo ary 9 taona taty aoriana vitany zany ary notokanana tamin'ny fa 9 taona ny mihitsy ihany koa torak'izay ihany koa io ny rova mainy 5 taona ty aoriana notokanana ihany koa raha tsoko zany dia hoe nanangana may ty filoham-pirenenantsika ankehitriny Andry Rajoelina ity ankehitriny anefany dia manana vokatra ny voaka malagasy tsy tantara mipetsaka ve
zany sa hijanona any amin'ny ravalo any amin'ny mpanjaka ranavalo tsika andriamatora sy tsonina zao zaka tsy averiko indray ny fanamboarana ny lampa ny tanàna tsara volam-panjakana iny fa tsy volan'le mpitondra fanamboarana ny rova tsara volam-panjakana koa nanaovana an'io ngambany raha tsy diso fa tsy volan'le olona mora zany manao azy satria tsy volanao le izy fa averiko indray ny lampan'ny tanàna nge tsy vakoke tsy nety tamin'ny androny taloha nge tsy misy an'izany mairie zany tsy misy an'izany lehibe ny tanàna zany fa ny rova no mahasarotiny anay dia averinay foana amboary fa manoa an'izay amin'ny fanamboarana azy volam-bahoaka koa nanamboarana an'io ary atsona mihitsy hoe azatsoina mihitsy hoe projet présidentiel tsy tokony misy resaka eto Madagasikara hoe projet présidentiel satria tsy volan'ny président reny volam-bahoaka reny tokony atsona amin'ny projet rehetrarehetra na dia ny président raha no manentana azy projet national projet mbahoaka satria volam-bahoaka no atao reny projet reny nge mbola valy trosa daholo valy etra daholo reny dia ny vahoaka ihany no mandoa azy ka zao aloha tapaka kely ianao fa tsy voatery hoe volana fa asa raha tsaronao tamin'ny fotoanandro ny folo teo aloha marika ravalomanana isy an'ilay ataontsika hoe tsy paipaika anamboarana ny rova ary iny molana mafisin'ilay princesse androany fa farana treo zany le hoe mametra kely anamboarana ny rova tsy vita hatrany farany moa izy iny tonga ny tamin'ny tetezamita nanomboka kely ny folo andro ratjoel folo tetezamita tamin'izany taty amin'ny andro ratjoel ary mampianina zay folo teo aloha ihany koa dia ohatrany tsy nisy resaka moa roa taona monja rehefa tonga teo amin'ny fanjakana izy amintsika mifampiresaka zao dia vita ilay zava-misy andriamatora tsy tsona tsy tokony ho teafana ve le flo anatin'izany zavatra zany navira olodinina moa ny teny mihitsy hoe sao dia ilay nandorony rova no hozonina fa nanangana kosa averiko indray tsy ny fanamboarana ny rova no toerinay fa ny fanaovana ny colisée io zay tsy anatin'ny sotoavina malagasy ary averiko indray manimba ny tantara rehefa tonga mamangy eny amin'ny rova nge na malagasy na vahiny zavatra tokony hiteny dia ny zavatra navela amin'ny mpanjaka na ataontsika hoe misy matsy miteny hoe nanam-pikasana izy anao karazana colisée fa tsy vitany tsy anaty tantara zany zao satria tsy vitany rehefa tonga eny ny olona dia zay zavatra napetraky mpanjaka ihany no tokony hiteny tsy misy azo anasorana tsy misy azo anampiana zany hoe zay tsy manohatra ataovy io colisée io fa ataovy ivelan'ny faritry ny rova dia manaiky izay ataovy ivelan'ny faritry ny rova fa misy zavatra hafa koa nge erinay tsy fantatrinay aloha mamarina azy fa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe to misy toilette ony ao na trano fivoahana ao amin'ny rova raha vao misy amin'izay kosa dia tena mametavetan'ny rova izy satria na mpanjaka raha taloha ny gabone any ivelany zay no natonga le fomba fiteny eto amintsika hoe ndia hivoaka kely any ivelany no mivoaka fa tsy ao anaty rova na ao an-trano dia hoy za hoe zay raha misy zay faute grave fa esoraingana tsy haiko aloha anao raha nanaraka n'le fampitana mivatana n'le fitokanana androany fa tsy nisy ny resaka colisée mihitsy ny androany andriamatora tsy tsona andriamatora taranak'andrina tsy nisy fitokanana n'le colisée mihitsy koa androany fa ny lapan'ny besakana sy ny lapan'ny manjaka miadana so diavevitra aloha ianao zay tsy mifanokanana azy agny problème fa ny fisiny ka na nitokanana iny na tsy nitokanany aminay io asory ao io esory ao io satria tsy ao anatin'ny vakoka malagasy tsy ao anatin'ny sotoavina malagasy zay fotsiny anay position azo ovana ny tantara fa rehefa misy olona tonga mamangy any amin'ny rova tsy afaka miteny mihitsy ianao hoe ny mpanjaka nanao ny colisée io zany hoe tokony azonao atao io fa ataovy ivelan'ny rova fa ny ao anatin'ny faritry ny rova tokony mijanona amin'izay zavatra napetraky ny mpanjaka teo aloha zarinatrana izy anefa nareo mba taranak'andrina rarotina ihany fatongavanareo eto raka ny nambarako teo dia mahitanteraka ny lapan'ny besakana sy lapan'ny manjaka miadana 5 taona lasa izay ary nitokanana zany tamin'ity androany ity ny fanavozana izay noentina manao ahoana ny mety hoe fahitanareo an'izay fitokanan'izay ny mety ho endrina ny fombafomba izay noentina andriamato ratsetsonina soza tenako manokana aloha tsy nijery an'le fitokanana satria za nofisin'le colisée dia fahatezerana no misy amiko ka tsy tiako hitakory hoe ahoana ny fomba nanokany atao fa zany ka fomba neti-paharazana fa ny zavatra misy ao moa efa tsy neti-paharazana dia tsy fantatritsony hoe ahoana ny fomba nanaovany azy manao ahoana kosa ny fahitanareo an'ilay anarana zay andeha taoko hoe somary niova satria anao mafisin'ny filota ao anatin'ny lahateniny
fa tsy rovana tamin'Antananarivo intsony no iantsona anio tapiny tendrombohitra io zany fa lasa hoe rovan'ny Madagasikara. Zay fiantsony azy fa resaka daholo ange zany. Tsy ny saim-bola ny ilain'ny malagasy ange. Ny lahara-pahamenana ve zany hoe manova ny anarany dia mampiova inona ny sakafon'ny malagasy zay. Ny olan'ny malagasy tsika miteny zao dia any amin'ny sakafo, any amin'ny tsy afahafahana mitsabo tena rehefa marary. Any no lahara-pahamena fa tsy aty atodika aty amin'ny rova. Io resaka rova io ajanony any amin'izay io zay mangataka esory any io Colisée io. Zay nge nanao requête tamin'ny 22 juin. Dia eto nahitana koa hoe tsy fantatra tsony koa ny androm-panjakana misy eto amintsika. 22 juin zay nanao requête tany amin'ny Conseil d'État. Dia nataon'ny Conseil d'État 24 juin hony nalefa tany amin'ny fanjakana ilay taratasy. Dia tsy nisy valiny dia nipetraka fotsiny amin'izao. Nefa raha tokony izy tokony manao suivi na fanarahana an'izy ny Conseil d'État. Dia rehefa tsy mamaly ny fanjakana tokony manao injonction izy. Miteny fanjakana manery ny fanjakana hoe valio io. Tsisy nataony zany dia voatery nanao référé zay tato voaingana. Dia tamin'ny référé nahafantarana hoe zao indray valy teny ny Conseil d'État tamin'le référé hoe incompétent izy na hoe tsy mahefa mitsara an'le izy satria efa natomboka ny tsy misy urgence tsony zany amin'le référé zany hoe mila jugement aingana dia aingana ny amin'le référé. Tsy mainka tsony satria efa nitsangana le izy. Mazava ho azy natao le izy tsy nisy fiarahana tonga dia nataotao fotsiny amin'izao dia lasa rava ho azy fotsiny ino moa le requête nataonay tamin'ny fanjakana. Tsy efa namany ataontsika hoe fandresena ho anareo ihany nefa ny ve ny tsy fikitiana sy ny tsy firesana ary ny tsy fitokanana an'ilay Colisée tamin'ity andro ny fahenona ny fiseny fotsiny dia efa tsy mety aminay. Fa raha fananina nge zao tsy niresaka an'ilay Colisée satria io resaka polémique be eto Madagasikara. Satria zay anatin'ny vovonan'ny andrina fa tsy ny andrinany eto imerina any angeny io fa misy andrina avy any amin'ny faritra. Satria matahotra daholo koa zao ny olona ao ataon'izao daholo zany ve ny ino moa ny rova rehetrarehetra misy eto Madagasikara tsy eto Antananarivo any ange misy rova. Samy manana ny rovany koa ireo mpanjaka any amin'ny faritra ao. Dia samy miayady daholo hoe hovana daholo ve le izy le vakoka malagasy nataontsika hoe vatakazo fotsiny arany eo tokony tsy kitihana. Rehefa inony any lova avy any amin'ny mpanjaka dia ino nitazomina ino natao hoe vakoka. Miresaka vovonana andrininareo tsy neta tamin'Antananarivo any fa ono atopoka. Inona mba efa nataonareo tamin'io lapan'ny Besakana sy lapan'ny Manjakamiadana izay may io nandritra an'izay 20 taona lasa zay. Io ange ho averiko indray anjaran'ny fanjakana aloha voalohany manao an'io. Ary efa nisy fanjakana nanandrana nanao azy. Fa hitantsika amin'ireny io nge tsy vitan'olo tokana na vovonan'olona ray satria vola be manao an'io. Fa hitantsika tamin'ireny nanao tsy paipaika tamin'ny Ravalomanana izy ianao teo fa tsy tsaroko zoma tamin'ny Ravalomanana. Be dia be nanao tsy paipaika. Tsy hita le vola tsy nihetsika ny Manjakamiadana. Tamin'izay fotoan'izay dia fampiandreo ny olona isaorana ho averina indray. Tsy manina nge isaora ny filohan'ny Rajoelina nanao an'io fa kosany ny tsiny ny omena anazy aza ovana ny ao anatiny. Aza ovana ny faritry ny rova asory ny Colisée. Zay ny anangatahany aminy. Satria io tsy vakoka malagasy tsy manaraka ny sotoavina malagasy any Arène zany nge tany Grèce nisy Arène. Olona mitolona liona nge no mandeha ny aniata Arène fa tsy nisy an'izany eto Madagasikara. Tsy anatin'ny sotoavitsika mihitsy zany. Ino moa endrika fa ny zavatra anankiray endrika vaovao ihany koa ankoatran'izay resanao zay dia ataontsika hoe hitantaratra ihany koa ny matora Setsaona Jean-Jacques ny teknôlôjia avo lenta izay natao moa zany ao anatin'io lapa vaovao indrindra fa amin'ny lapan'ny Manjakamiadana moa zany mba hijerevana andreny hoe fahatsiarovana rehetra amina fahitalavitra lehibe moa zany izay ataontsika hoe tantara ny fandimby izay nisy tao satria fantatsika moa fa may avokoa ny fitaovana sy ny zavatra rehetra ankoatran'ireo zay tsy azo ataontsika hoe niraisina tsony dia misy tantara mba hatsiarovany taranaka teoriana ny ankizy sy ny zay olona rehetra tonga mandala ao manao ahoana no mety ho fahitanareo an'izay ataontsika hoe fampatsiahivana ny tantara zay amin'ny alalan'ny teknôlôjia zany. Tsisy dikany zany amiko raha ampatsiahany tantarany vahoaka malagasy ianao dia ampidirany amin'ny tantara any ampianarana ny resaka ny momban'ny
mpanjaka ny fandrimpy teto Madagasikara any ampianarana aloha fampianarana izany voalohany dia fanaovana azy eo amin'ny rova raha ataon'ny on'ny vahiny zany a dia izy hoe mba jereo aloha ny malagasy eto toerana matinona tsy afaka mitsabo tena tsy afaka mandefa ny ankizy any ampianarana ny zava-doza misy amin'izao fotoana izao ampahafantariko ny olona rapportn'ny banque mondiale tamin'ny 2014 eo nilaza fa 7.7 isan-jatony 97% ny ankizy 10 taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny 2020 tsika zao ny ampy efa taona zany reo ankizy 10 taona tamin'ny 2016 reo zany a 4 taona amin'ity taona ity tsika sianao zany tsika rehetrarehetra haka amin'ny teny fa 7.7 isan-jatony ny ankizy 4 midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny eto Madagasikara amin'ny 2023 isy fifidianana filoham-pirenena miampy 3 taona reo ankizy reo zany a ho lasa 7 taona fa amin'ny 2023 tsika afaka amin'ny teny daholy fa 7 ny ankizy latsaky ny 7 taona tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny eo amin'ny 20 taona ny taona mampisasaka ny mponina atsasany 20 taona 5 isan-jatony a mihoatra amin'ny 20 a 5 isan-jatony a latsaky ny 20 taona dia teny zany tsika hoe fa ny atsasany midina ny gasy tsy mahay manoratra tsy mamaky teny fa ny eo aloha koa hoe mitovitovy amin'izay fa tsy mandeha lavitra an'izay tsy lavitra an'izay 7 isan-jatony zay satria io kajo io tsy tongatonga ho azy hoe aotra dia lasa 7 isan-jatony fa tonga tsy kelikely io ny fandimbiasan'ny mpitondra rehetra teto Madagasikara io dia reo zany a tompona andraikitra aminy dia hoy zao hoe raha misy lahara-pahamena voalohany aiza mipaikadin'ny IRM eo anoloana izany zava-doza misy eto tsy hoe hitranga efa zava-doza hoe 7 isan-jatony ny ankizy 4 taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny lasa dalo taona nge reo zazy reo e androba fananany reo anolana ny taranaky ny malagasy reo aiza mipaikadin'ny IRM raha misy paikady any zay nge vonany amin'ny tanany a zatsy mila toerana fa ataovy mazava mipaikadinareo afaka manampy zay am'izay afahanay manampy le matoa raha tsitsona azo anzaka efa miroso tsikelikely anatin'le raha-pirenena sy ny tokarentsika faranako le rova raha sitrakao a satria fantatsika moa zany androany hoe fanavoazana ny rova dia antsona hoe mozea moa zany izy zany manomboka androany ary sokatra afaka ray volana izy teo raha tsy diso tamin'le fanambarana eto moa zany dia tena manao antso nandriamatoa filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara mba isy solotena isam-paritra reo zaza malagasy reo zany na dia le vo afaka CP fotsiny aza andriamatoa filohan'ny repoblika no isantatra an'izay le fisokafana ny fitsidiana androva voalohany zay zany amin'io afaka ray volana araka amin'ny nambarandroany io satria mba tsara hitany any amin'ny faritra ihany koa ilay fanavoazana zay nataontsika manao manokana na ho anareo zany zavatra zany no hitany taratra hoe mozea mety aminareo ve ho sokajiana ho isan'ny vakoka na mozea ihany koa zany lay rova zany manoka tamin'ity andro sisy dikany zany tsy mampiova amin'ny fahinany malagasy zany fa natao isesehoana ho an'ny vahiny avy any velany tsy mampiova amin'ny fiainany malagasy na musée na tsy musée na asianao fitaovana fahitalavitra fitaovana ordinateur tsy haiko inona tsy mampiova amin'ny vao maika mimanitra le malagasy satria zay vola rehetra lasa ao hivadika etra atsoatsy malagasy any a no andoha azy nefa le zavatra tsy misy miditra any ambavan'ny malagasy tsy resaka be fotsiny a fisesehoana fotsiny io salamina ahoana ary ny ataontsika hoe lahara-pahamehana amin'andriamatoa raha tsy etsona zao zaka zany zao mba isin'izay le hoe fiovana ho an'ny fiainan'ny malagasy zay naverimberina foana lahara-pahamehana aloha zao dia mifahefa mividin'ny malagasy mikaikaka daholo tsika amin'ity fianan'ny sandam-bola ty dia averiko eto fa tsy crise politika mihitsy no nampahatra malagasy fa ny fitotongana ny sandam-bola nitondra fahantrana na tonga crise politika hatrany hatrany averiko vetivety eto ny tantara nanomboka tany amin'ny 2e république Didier Ratsiraka tamin'izany a taux de change fixe teto natabola tsy miovaova décret any no ahafahana mampiakatra na mampidina sandam-bola ny zavatra nataony tsy nanaova tsy naka décret napidina sandam-bola malagasy izy ny ala tao fitondrana na nesona tao fitondrana tamin'ny 91 reny a efa 500% ny
fianan'ny sandam-bola malagasy efa nahantra kitroka amin'ny malagasy zay natonga azy nisy an'ireny 10 août reny tamin'ny 1991 tamin'ireny zany efa 1500 francs ny 1 euro raha vadiko euro le izy a mba tonga an'le fampitahana itovy fa tsy atao franc français na dia tsy nisy raha ny euro tamin'izany efa 1500 francs ny 1 euro tamin'izany niakatra tao amin'ny fitondrana Flou Zafy Albera professeur Zafy Albera tamin'ny 3 dia niloza anatambona taony napiditra ny flottement na midy marché interbancaire des devises midy à la criée moa ny anarany tamin'izany tamin'ny 4 inona zavatra nitranga vao maika ny totongana ny sandam-bola malagasy dia le 1500 iny lasa 3000 francs ny 1 euro natonga ny Zafy nesorina teo amin'ny fitondrana empêché tsisy nietsika ny olona satria tezitra daholo tadiditsika tsara tamin'ny androny Flou Zafy Albera zao ny fomba fiteny teto tamin'ny androny ratsirakytsika mihinana amin'ny maloto tsy le maloto ny tenen'ny olona fa le tena fomba fiteny zao na maloto anina raha tsisy tsony tamin'ny androny Zafy Albera io empêché izy tafaverina dideratsiraka le 3000 niakatra 6000 tamin'ny androny Zafy Albera mbola tsara ary rehefa raisina tantara ny teo aloha mbola tsara foana mbola tsara satria le 3000 lasa 6000 niakatra ny dangana ny vidim-piainana vao maika masaka le malagasy miala tao amin'ny fototrana fandrony dideratsiraka niakatry marika ravalomanana le 6000 francs ny 1 euro tafakatra 12000 tamin'ny androny ratsiraka faharoa mbola tsara ary foana tantara ny teo aloha foana mbola tsara 12000 ny 1 euro nesoriny ravalomanana aloha atao tetezamity raha natantana fa tsy vitan'olo tokana tonga tetezamita niakatra 15000 16000 ny 1 euro tamin'ny androny marika ravalomanana mbola tsara ny teo aloha foana mbola tsara zay foana dia atsanony am'ty tetezamity ty fa tsy lasa faloha isy hitondra asio fifidianana nasiana fifidianana la ny Flou rajonary mampianina le 15000 16000 niakatra 18000 20000 ny tetezamita mbola tsara dia natao ny fifidianana 2018 tsy lany tsony hery rajonary mampianina za koa tsy lany fa resakafo iny Iany Rajoelina no lany zao le izy efa tafakatra any amin'ny 23000 ny 1 euro tamin'ny andro rajonary mampianina mbola tsara nefa tamin'ny androny hery rajonary mampianina tsy nisy nikaikaika tsy nisy tsy nikaikaika teto hoe tena tsy lasa tsony zao tena efa maty malagasy nefa zao tsika miteny fa tamin'ny androny hery rajonary mampianina mbola tsara dia averiko eto ny fomba fanazavako azy hoe na i Jean-Jacques Ratsetson ara isolo ny andro Rajoelina ka tsy kitihana ny midina ny marché interbancaire des devises hiakatra ny 30000 francs ny ariary dia teny daholo ndray tamin'ny androny Andro Rajoelina mbola tsara kokoa dia hosoloana Jean-Jacques Ratsetson raha isisika zany fantanina ny fanaofoanana n'le midy zany no hitan'ny Jean-Jacques Ratsetson ahafahana mampiakatra ny sandam-bola malagasy raha oharina amin'io vola vahiny io fanafoanana midy décret manafoana ny décret natao tamin'ny 2004 dia décret mampiakatra ny sandam-bola 200% na 200 dia zay mampidina ny vidim-piainana any amin'ny ampahefany zay ny tokony ataontsika fa le fanafoanana fotsiny tsy mavita ininina fa fanafoanana rehefa miverina amin'ny tabola tsy mivofotsika dia manao décret akarina sandam-bola akarina 200% dia midina any amin'ny ampahefany ny vidim-piainana mahatonga amin'ny teny zay 200% satria misy société civile zao miteny hoe misy migy 1 million io rafitra fampahantrana nge io ny fanjakana miteny hoe smiky ataovy 1 million na 200 000 ariary 1 million zany nge ao ambanin'ny seuil de pauvreté ao ambanin'ny tapahantrana ny fanjakana zany manao rafitra ao ambanin'ny tapahantrana dia ozy ny société civile hoe ny étude ataon'ny olona hoe any amin'ny 4 millions io vao mety ny smigy zany hoe tokony akarina efatra voeny daholo zany karaman'ny olona eto Madagasikara tsy azo atao zay zavatra impossible zay tsy ho vitatsika dia zany ny vahaolana satria tsika tsy afaka mampiakatra ny karaman'ny olona efatra voeny ary vao karama koa miakatra dia vao maika koa miakatra ny vidinetana dia ny vahaolana zao foanana midy amin'izay fotoana zay tsika miresaka ny fiandrianam-pirenena io miverina amintsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola io nge nakatahako amin'ny Andro Rajoelina averena aloha fiandrianam-pirenena amin'ny vola fa tsy tsika tsy tompon'ny ariary amin'izao fotoana zao fa ny midy ny tompon'ny ariary dia rehefa miverina amintsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy décret mahavita an'io décret fotsy mampiakatra ny sandam-bola
roanjato isanjatony dia midina amin'ny ampahefany amin'ny vidim-piainana dia milamina ny toekarena malagasy satria azadino a fa amin'izao fotoana izao a nanao amoronasa nataontsika hoe rahetsy ary 100 000 ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy misy fiatraikany any amin'ny ekonomia iny any amin'ny toekarena satria nahoana satria le karama omenao an'le olona zara fa mahavelona azy fa tsy mahavelom-pady aman-janaka tsy maharo ny zo fototry ny maolona zany hoe le karama omenao an'le olona zara fa mahavelona tsy misy ambombava ivitianany zavatra hafa satria averiko foana ny ohatra omeko ange raha afaka mihinana yaourta roa isan'andro fotsiny ao malagasy tsiraray ataontsika hoe 20 tapitrisa mihinana yaourta roa isan'andro tsisy dikany nge mividy yaourta dia mila eo amin'ny 40 tapitrisa isan'andro sika pot de yaourt na tiako folo raha nge tsy mahavita an'izany raha pitoboko 3 zay anao ray volana tsy vatoko amin'ny tengasa mila 1 milliard 200 millions pot de yaourt isambolantsika zany ny famoroana anasa tsy toko tsoforoana tsy possible satria nahoana tsy manam-bola ny malagasy fividianana yaourta roa isan'andro dia alefako ndray any amin'ny fa io azo alefany amin'ny ino moa ny zavatra rehetra amin'ny fiainan'olombelona raisiko ny tao-trano raha manana fahefa mividy ny malagasy androany afaka manao réparation amin'ny tranony tsy miteniko ray manao trano vaovao fa manamboatra ny simba amin'ny tranony eritrereto madagasikara ray manontolo tsy ampy tsisy maçon eo tsy ahita maçon anao tsy ahita électricien tsy ahita plombier tsy ahita mpandrafitra tsy ampy reo olona reo satria zavatra nefany a le olo amin'izao fotoana izao a petrapotsiny mitaninandro ary tsy afa tsisy zay satria nahoana tsy manana fahefa mividitsika afahantsika manao réparation amin'ny trano fa raha isika koa ny sehatra hafa tourisme ny tourisme zay lazaina fa mampiditra vola eto madagasikara za dia miteny fa ny tourisme tsy mampiditra devise eto madagasikara raisiko fotsiny a nosy be io tsy inona ny fitaratra io foana nytenenina ary io ny sokafana meloa raha vao hoe amina tapitra ny confinement reo italianina mibetsaka apakao misy vol direct avy any Italie fa reo olona reo nge miala avany dia efa paka mividiny miala avany billet d'avion 10 nuits d'hôtel vidiny avany izy mandoa vola any Italie izy mandoa vola novy mititreto iny vola iny tsy mititreto iny any iny dia mijanona any inona devise mititreto ny devise mititreto elana tsiny dia le agent de poste kely oentiny zareo a entiny hividianana ny zanakitsika nosy be makorelona dolo leky izy eo satria tsy misy asa ao matinoana le olona dia mivary tena dolo sisy nataon'ny olona dia hoy za hoe raha ohatra resaka tourisme andraisitsika raha raisiko fotsiny hoe amena fahefa mividy le malagasy na 1 million amin'le malagasy fotsy raha manana fahefa mividy afaka manao tourisme dia raisiko io 1 million io raisiko maka 10 000 ako ray alina alefako ao 10 pointy misy trano veo 10 pointy andray olona 10 000 tsy misy restaurant tsy misy zany a no famorona anasa maka amin'ny 1 million io a azafady asiko 50 000 esika ny revony partany tuliara diego tamatafy sy ny sisa maka mazanga anao 50 000 ny olona tonga any misy trano apetrano 50 000 tsy misy ao misy restaurant tsy misy ao fa alohan zany rehetra zany raha mitena hoe 1 million tsika amin'izao fotoana izao tapika hoe misy fahefa mividy andeha anao fizahatany tsy misy taxi brosy tapitra olona 1 million zany nefany a no tokony averina tsikelikely zany a no famorona anasa ho an'ny olona tsirairay fa ny fanjakana profo resaka fizarana tamin'ny pandémie ana coronavirus reny tsy vita tamin'ny fanjakana ny mamana malagasy tsirairay satokatrano dikan'izay a omeo fahafahana ny malagasy tsirairay hiaro ny tenany ao anatin'ny ko reo atsimo reo meo fahafahana izy a anafitra ny tenany azahoany asa mahavelom-pady aman-janaka sy maharo ny zo fototry ny maolona fa nareo ankizy reo ary tsy misy afa-tsy ny ray aman-dreny ny afaka karakarany ankizy fa mifanjakana tsy afaka karakarany zanaka gasy leto eto madagasikara ny zavatra tsy maintsy resahantsika aloha dia le zavatra misy ary tsy vita madagasikara ira fa tsy maintsy mifandraika amin'ny toekarena iresa-pirenentsika indray matoa raha sy changeant zaka ianao milaza teo mantsy hoe didim-panjakana dia mavita manafona ny midy eken'izay fa raha ampiakatra ny sandam-bola ianao 200% ny zavatra misy dia zao na ampiakatra ary ianao lay devise miditra eto le fivezivezen'ny vola vahiny tonga eto ka atonga n'le sandam-bolantsika hiakatra mihitsiny a no olantsika indray matoa raha tsy changeant zaka raha patrimoine de devise tsy misy a tratran'ny corona koa manerantany ny vola zay vahiny miditra rehetrarehetra eto a ahafahanao ve mampiakatra ny sandam-bolanao a raha toka io elan'elan'io ary tsy sasatra ny miakatra ny fanontaniako aminao zany dia zao
ahoana ny fomba ahafahanao mampiakatra ny sandam-bolanao nefa ny vola vahiny aza mitobaka eto mbola vitsy andriamatora tsy etsona zao zaka dia tsotra be mivaliny zay nge na foananao medy na tsy foananao medy tsy misy ny devise foanino medy akaro ny sandam-bola mena vidim-piainana farafaratsiny velona le malagasy velona kely zao izy tsy velona mitovy ihany zany nge tsy miteny hoe tsisy afaka miteny androany hoe be dia be ny devise miditra vitsy ny devise miditra mahatonga ny sandam-bola efa 7000% nge zao mifihinan'ny sandam-bola 7000% fa avery teto foana tany amin'ny Brexit tany Angleterre Royaume-Uni nampitahoriny paitoekarena tany mihitsy ny vahoaka anglisy tamin'ireny le Brexit reny hoe tandreny fa raha miala amin'ny Europe nareo a disy zava-doza ino io zava-doza io iena 20% ny sandam-bolanareo loza amina tampo zany tamin-jareo nampitahorina zany le olona fa le olona moa tsy nianao an'iny a dia nivoaka tamin'ny Européenne izy netsika ary angaha efa 7000% Jean-Jacques Ratsetson no mikikika sy mitabataba hoe tsy rary nitsony io fa paitoekare reto mbola miteny hanka tsisy azo atao tsara mihitsy fa am'izay fotoana zay aloha tsy misy an'reto le banky kely commercial reto intsony zany misy foana reo hoe fa zany fotsy miteny hoe ny fanjakana am'izay fotoana zay no mitatana ny devise ike miditra ary za manana paikaty ahafahana mampiverina ny le lazainao hoe rapatriement devise misy fomba teny kely raha sitraka ao mba manome ohatra satria mifandarantsika koa mba natao hanomezana ho an'le firenena ataon'le flou mamy avelo izy nitondra vaholany am'izay tsy anjarako manao an'izay anjara amin'ny fanjakana fa za rehefa tonga amin'ny fanjakana za afaka manao engagement tsy olana tsony resaka rapatriement de devise rehefa tonga eo fanjakana zany ianao vao afaka miteny an'le vaholana ho Madagasikara androany ny volany miakatra dia iandry anao eo amin'ny fanjakana vola anjara briky ho an'le firenena mantsy le anjara briky dia za hoe za fa manana an'le vaholana le vaholana foanana midy décret manafoana ny décret nataon'ny Ravalomanana tamin'ny 2004 foana iny décret niteny miverina amin'ny tabola tsy mivovotsika dia décret fahatelo akarina 200 ny sandam-bola vita tsy atahorana ve ny inflation anatin'izay satria rehefa miakatra koa le sandam-bola dia hiakatra daholo koa ny zavatra rehetrarehetra efa teny hafa medina amin'ny apa-efa amin'ny vidim-piainana dia ianao mbola miresaka hoe hiakatra amin'ny vidim-piainana samy anararoatra daholo tsisy anararoatra ohatra makafe-petra ianao a asianao blocage des prix ohatra mandritra ny fepotona azatra ny olona fa inge ka zay zao le vaholana angatahako aminao nge zay vaholana ena fa zao natao hoe za tsy hitsitra lalina amin'le vaholana atsipiana satria nahoana mbola tsy atao le izy fa eto a dia samy teny mitotika any amin'ny flou Andro Rajoelina manokana ny tenako omeko anao io vaholana io atoloko anao io vaholana io tsy atao io a raha ohatra mila fanampiana tanana ianao a vonina Jean-Jacques Ratsetson anome tanana tsy mila toerana tsy mila atao ministre tsy mila atao directeur de cabinet tsy mila toerana hoe za tsy mila voninahitra raha vonina ianao anao an'le teneniko teo foanana midy akarina sandam-bola manome tanana aho a averiko indray manome tanana a fa raha ataonao io a izy no tenin'ny olona Jean-Jacques Ratsetson zay tsia Andro Rajoelina no hitan'ny olona tsy mampaninina satria tsy ho anano anaovako an'io a ho an'ny vahoaka malagasy raha ataonao io a mambahoaka ianao a sa manao pari a afaka telo volana eny-bolana tsy teniny anarako tsony adininy olona aloha Jean-Jacques Ratsetson tsy mampaninina satria tsy ho ana io a fa ho an'ny vahoaka malagasy ka hoy za hoe nareo raha mampary nareo na TGV na inona mahaino an'izao inona moa zao fandaran'izao alefa so ampitao le izy fa vonina ny amin'ny tanany Jean-Jacques Ratsetson tsy mila toerana za tsy toerana antedaviko ary rehefa atao hoe ka vita io tsy manao politika intsony a nanaovako politika anafitra amin'ny malagasy satria efa mantra loatra le malagasy ary nefa za fantatro fa misy vaholana atsoko raha ohatra tsy nanao politika nefa fantatro le vaholana fa misy azotsika atao manafoana ny midy a mampiakatra sandam-bola 200 isan-jatony tsy mila fanampiana vanovelany tsy mila vola mivoaka amin'ny kitapo-bola mpanjakana fa décret ataovy io a fa tsy ho ana io fa ho an'ny vahoaka malagasy fa ianao no tian'ny olona tsy olana tsy olana amiko mihitsy efa fampielezan-kevitra ho ary tena niobana be tamin'izay a saingy ireny moa no vokatra afotsika asa so dia efa afatra le malagasy koa zany hoe mety io a raha hiditra lalina amin'io tsika lasa lavitra fa zao fotsiny anyteniko amin'io hoe tsy possible zany satria ty ampelantanako mivalim-pividianana tsy possible zany hoe
efatra rivo sy roa alina amin'ny bureau de vote mitovy daholo valim-pifitianana ny 13 sy ny 25 misy chiffre ny ambiny a 0 1 2 3 4 raha raisiko fotsiny a amin'ny ohatra ray fotsiny hoe Andriamatorona Ratsiraka candidat amin'ny 2013 azotsika jerenany amin'ny internet ny valim-pifitianana izy ny voalohany a Diego province fa tsy ville ny Diego province nahazo 26% izy ny voalohany tao Tamatavy nahazo 27% izy fa ny province efatra izy ambany a dia lasa 9% izy ny moyenne au niveau national vato amin'ny tapitrisina inge zany tamity a mitovy amin'ny anay ny vato ny azo ny Torona Ratsiraka aotra daholo a vato olona ray no mifidy azy na dorona telo ny efatra isaka ny bureau de vote tsy logique zany tsy normal satria raha tamin'ny 2013 ange isaky ny 5% nisy candidat 21 16 tsy hiditra lalina amin'ny intsontsika satria efa lasy ino fa lasy ny tantara iny iny ary zay no vahaolana no entiny Jean-Jacques raha setson androany fa tsy maintsy resantsika ihany koa aloha sehatra fa raha sitraka ao ny tontolo ny solika ihany koa eto Madagasikara inona no mba tolo-kevitra satria ianao pahay toekarena ary nianatra tany ivelana sy niasa tany ivelana mihitsy ianao nonody teto an-tanindrazana anisan'ny olana goavana ihany koa zay ataontsika hoe sokajiko isan'ny fantsona ihany koa amin'ny vidinetana sy ny zavatra rehetrarehetra inona ihany koa no vahaolana oentinao mahakasika azy io miverina amin'ny vahaolana tokantsika fanafanana midy tsika miteny zao 20 000 francs ny ray litre lasantsy fa ataontsika 20 000 francs ny euro na dia efa 23 000 fa io miova miakatra minjera foana no nisan-dabola raha ohatra zany fetompoan'io ariary io 900 ariary ny 1 euro le franc français foana no avadiko euro raha ataontsika hoe tsy nisy filoham-pirenena nampiana sandam-bola teto Madagasikara hatramin'izay 900 ny 1 euro zay mividiny any an-dafy ange 1 euro foana dia ohatrina fidianantsika essence androany 900 ariary ny litatra zay fotsiny mivaliny io fa ny olana rehetrarehetra eto Madagasikara ara-piainana ny fampianarana le nilazaiko teo hoe ny ankizy ny avy amin'le rafitry fampahantrana ny etin'ny vola ny fianan'ny sandam-bola malagasy 7000% any daholo io fa maninona ny ankizy zany 97% fa tsy mahay manoatra tsy mahay mamaky teny folo taona nidina 4 taona nidina androany izy antsika miteny zao mpampianatra koa nge mbola olana rapportn'ireo institution internationale ny teny 20 isan-jato nyony eo amin'ny raha etsy moa mpampianatra didikan'izay 2 alina mpampianatra tsy mahay manao soustraction à 2 chiffres raha miteny zany ianao hoe kadikandina zany resanao tsy haiko na dia kandina na ta eto fa ohatra hoe 97 moins 18 dia tsy hainy mety tsy ady akadiny fa mety araka taratasy zay ny 20% zay ny 20 000 ny 55% mpampianatra ozy 5 sy 10 alina zany tsy mahay manao addition raha voasina décimal taiza nazahoanao zay statistique zay statistique mivoaka navoaka ny banque mondiale voaka tamin'ny gazety raha manao zany ianao 0,78 plus 0,27 tsy hainy zany olana inona mahatonga ny olona tsy mandeha any amin'ny fampianarana le olona tokony hampianatra satria karaha mampampianatra tsy mahavelobady aman-janaka tsy maharo nyzo fototry ny maha-olona tsisy vahaolana io zany raha tsy atao lasa misy dika ny tapoka ny karaha mampampianatra any angely izy firy amintsika za mahafantatra ankizy any atamatavy zay mandeha miresaka amin'ny olona manana licence izy mitarika posy fa maninona ny dokotera eto amintsika eo amin'ny 1500 fotsiny 1428 le chiffre farany ny dokotera eto 300 isataona ny promotion mivoaka ny akatso promotion 10 nge naperinasa fanakay dao le dokotera tsisy manao dokotera izy satria mahita fomba hafa ameloma mivady aman-janaka fidiram-bola bebe koa no manao dokotera nefitsika 5 tapitisa mila dokotera be diabe 1500 fotsiny dokotera eto amintsika inona ny aton'izay le rafitry ny fampahantrana foana zany hoe raha tianao zany miova amin'ny fampianarana zay le vahaolana voalohany tokony verina mampianatra azy tokony afaka mampianatra fa mila le karaha momena azy mila atao misy dikany ny dadabe koa averiko indray instituteur mpampianatra classe primaire na vita trano roa izy ao ampatsakana tsy nangalatra tsy nanao corruption tam'zany fiainana misy efa mividy ny vola instituteur mahavita trano tam'zany fa raha teneko fotsiny raha nraiko niteraka contrôleur izy tam'zany isaka mivoaka ny tomobile mividy tomobile vaovao izy tsy inspecteur izy contrôleur
zany eo zany le resaka fahefamividy ka le izy tsy iodina mihitsy toe-karena malagasy raha tsy manana fahefamividy ny malagasy misy ambombava ividiany any aorta anaovany vakansa anaovana réparation an-tranony misy afaka manao ny manamboatra-trano vaovao zay izy am'izay fotoana zay amin'ny voalohany miasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa satria tsy ampitsika le traikefa ngefa lasy ny traikefa ny tena traikefa eto Madagasikara malagasy na efa maty na efa lasa retraite na eo ampandehanana mandeha retraite reo olo reo mila samborona mila laina daholo reo miverina miasa ampiakatra ny traikefa fa satria le traikefa io na makaiza anao ny administration rehetrarehetra any tsy ao ntsony le traikefa le mato ratsitsona zao zaka sala amin'ny ahoana ary zany ny rafitra mienao zany de hoe tokony anova rafitra mihitsy antsika amin'ny akapiany na tena hoe miainga avy any amin'le repoblika mihitsy ohatraotriny ahoana ary zany ny rafitra fana mampiakatra an'izay fa efa mividy zay manavitra an'ireo sehatra rehetra na ny fampianarana na zay rehetra ny tanysainao rehetrarehetra teo de veriko indray ohatriny ahoana le endriky le rafitra mihitsy zany le rafitra voalohany satria tsy maintsy miverina amintsika aloha ny fiandrianam-pirenena amin'ny vola malagasy raha voatany tsy manana fiandrianam-pirenena amin'ny volany very miprofo de zao rehefa miverina amintsika iny foanana zany ny midy akarina roanjato isandratra ny sandam-bola tsy tonga nge de anakarena le malagasy tsy tonga de anakarena satria ny smic zany le 1 million lasa 4 millions mbola tsy afaka manao trano be deabe izy fa mbola misy zavatra hafa azo atao ahafahany manao trano fa eo raha vo tsy miaingy am'izay tsika am'izay fotoana zay manana ambom-pava tapoka le olona be deabe samy manany ambavany ny olona mandray 2 millions zany ohatra mandray 8 millions de francs am'izay fotoana zao mandray 3 millions ohatra mandray 12 millions de eo le olona manomboka misy ambom-bava afaka mividy aorta izy de eo ny anjara ny fanjakana manampy ny sehatra famokarana malagasy tiako tokony ampina fa tsy ravana tsy na tiako folo raha tsy avita yaorta araka le lazaiko teo hoe raha mila yaorta roa isan'andro ny roapolo tapitrisa malagasy mila 1 milliard 200 millions po de yaorta isam-bolana antsika izy ara tsy ampy ara ny tiako fa tokony ampiana fa maninona ny ravanao misy koa olona manao rano eto Madagasikara volinika zao gasy manao an'io ampina izy anao rano fa io nge raha ohatra hoe any andafy zany mividy rano amin'ny tavoangy zany hoe ohatra mividy inona petit pain ozy ny olona ohatra mividy mofo dipaina any aminy fa raha ohatra ataontsika hoe 5 tapitrisa malagasy mividy tavoangy ray isan'andro fotsiny ampidiry koa le any atsimo amena fahefa mividy izy afa mividy rano de efa mety afaka le olany rano tsy misy any atsimo nge ahoana ny amezana fahefa mividy any atsimo sy vohatra kely asina ohatra kely de mila 5 tapitrisa tavoangy tsika isan'andro ampitobo 30 zay fa tsy voisako tsony ka ny fomba anampiana ny any atsimo le ampiakarana le fahefa mividiny any atsimo mihitsy ka io jereva laloha ina ny fotom-piainan'le any atsimo mpamboly izy ny problema tsisy rano ny lahara-pahamena voalohany tokony ataon'ny fanjakana tsy rova io ohatra no amboary na tsy vita reo nge efa hatramin'izay tsy naninona ny volany rova io tokony natokana andefasana pipeline na makany atsimo no rano le olona fa reo loha nge tsy kamo reo loha nge tsy manana ny mahazy azy izy manana ny fiertéany izy aleony koa raha tsisy fanampiana fa aleony velona amin'ny asany atao fitongany le rano fa mahay mamboly reo olonao de afaka mivelona izy averiko indray zay de zay nataoko iza hoe sehatra roa zao ny raisiko zay savonnerie tropicale apio savonnerie tropicale tsika misy 5 tapitrisa fa raha vety savony ray ny gasy tsirairay efa 5 tapitrisa savony isan'andro fa iny aloha tsy laninao ndray andro io fa mety herinandro fa am'izay fotoana zay anjara fanjakana manampy ny sehatra famokarana malagasy ny entreprise gasy zay ny teneniko zay tiako tokony ampina fa zaravana ny savonnerie tropicale ampina fa manina moa savonnerie tropicale sahirana satria nahoana tsisy fahefa mividy le malagasy fa le avy any ivelany koa sinoa manao dampine ina atao dampine izy amidy mora le izy io nge ny sinoa afaka manao dampine amin'ny vokatra rehetrarehetra satria nahoana izy misy 1 milliard 500 millions izy any aminy de efa amorti le vokatra namidiny amin'ny vidiny faran'izay ambany ary izy tsy matiantoko izy fa iny amin'olony ny orinasanao
ampidirony le savony atao mora tsisy mividy savony tropicale ny olona fa le savony sonora nge tsy be dia be mividy fa tsy anatin'ny fahefa mividy malagasy le izy dia rehefa maty tanteraka ny savony tropicale fa izy resy no mitondra savony eto hoakariny be io vidy anao tsara tsy mividy anao tsara zay ny dikan'le tokony hatsaraina ihany koa ve zany le lalàna mifeny fanafaran'entana sy fampidiran'entana avy any ivelany eto zany zay ataontsika hoe mety mpifaninana mivantana amin'ireo vokatra izay misy tokony fa misy fepeta hafa azo atao ohatra fotsiny tsy maninona meko mahazo manafatra savony fa tsy mamoaka devise avy eo tovy miasa eto le vola azy tsy misy afa-tsy malagasy tsy ameko devise zay voaka am'izay fotoana zay maza averiko indray ny fanjakana malagasy no mitatana ny devise dia izy no misafidy raha ividy 4-4 ianao amin'ny voalohany tsy meko ohatra fa misy mila tracteur tsika tracteur no viditsika asiana priorité ohatra zay le satria na am'izao fotoana zao na rapitso tsy ho ampy eo ny eo ny devise fa misy fomba hafa koa afahantsika manana devise nge fa le mpitondra rehetra teo aloha no nanao adisona daholy raisitsika ny QMM dia za mametraka fanontaniana amin'ny malagasy fomba fijery fotsiny possible ave zany orinasa roapolo taona ny asa teto tsy nanao tombobarotra hony izy dia mbola mitsangana misy afahafa makany lovy isa-taona angamba n'le olona any dia mandeha mivavaka any dia tsy mianjera mihitsy ny orinasa zany rehefa tsy manao tombobarotra 3 taona dia efa dépôt de bilan fahity efa fahity fina ny aton'izay dia zao zay le ataoko hoe adison'ny mpitondra malagasy ny adisontsika voalohany matière première amin'ny fanarahantsika taminy matière première ilmenita courny ilmenita zalahy ihany manamboatra azy ihany dia ataon'ny faran'izay ambany izy indray mbola mangataka 92 millions sa 72 millions zay amintsika augmentation de capital anaovan'iny mbola hoanan'le tsy lasa tao satria izy mbola tsy zara vola satria mbola manao fatiatoka fa ny avelany ihany rehefa mivadika produit fini le ilmenita any izy manao milliard de dollars zay zany ny adisontsika voalohany ny adisona faharoa dia zao amin'ny fomba ahoana moa ny stokna ohatrany hoe tapahako foana ohatrany hoe tiako isy vaolana foana zany hoe raha mamoaka an'le akora fototsika ny matière première zany tokony tsy mivoaka ave mamijanona eto dia eto ihany ny ahodina ahodina aloha zay voavoaka zao sisika ohatra kely ohatr'izay foana am'izay nany tokantrano betsaka ny tsy mahazo an'le tsy voatery mianatra ohatranao avokoa avy any ivelany fa na le resaka mivantana terataira dia mba azo an'ireo mpijery atsika ireo matsy ny olana faharoa mitsangana le QMM tamin'ny roapolo taona lasa tsika manana 70 millions de tonnes d'ilmenita ny réserve atao 70 millions tsangana le orinasa ny tsika 20% ny azy 80% tsy mety fa hoy za hoe raha zao fitanahitrany amin'le vaholana fomba fitantanana ny arem-pirenena malagasy dia tsotra tsy any amin'ny code minier zany tsy any amin'ny tsy any problème fa any amin'ny principe généraux meko amin'ny fanjakana koa ny vaholana le cahier des charges zany no any amin'le contrat voalohany misy 70 millions ny ilmenita teto iaraka iasa amintsika ny QMM tsy olana tongava ahoana fomba anaovantsika no izarytsika vidio ary ny atsasan'le réserve vidio ny 35 millions dia misasakytsika dia société mitsangana 50% sasakytsika rehefa vidiny ny 35 millions iny mbola asako raha ohatra nge tsy anana n'le vola mbola zandray mametrosa azy manoatra amin'ny banky dia asako alohan'ny tsikelikely fa rehefa azotsika iny raha ataontsika hoe 5 milliards de dollars na 10 milliards le QMM misangana zany mila investissement dia ohatra hoe misy investissement na 5 milliards de dollars mandody 2 milliards 500 millions sika mandody 2 milliards 500 millions amin'le vola avitsika tamin'le vola avitsika amin'ny voalohany fa mbola misy vola ambiny eo anaovantsika asafa raha natao an'izay daholy ny ilmenita ny sherita soalala tsika amin'ny financier ny banque mondiale fa tsy ny banque mondiale amin'ny financier antsika efa tsisy olana devise tsy neto Madagasikara ohatr'izay ianao mihitsy flou andrajoel tena tondroko mihitsy no ny teny tamin'ny tetezamita nanomean'io soalala io ny vahiny fer ny vian'ny soalala hoe alao mena azy io dia hitanareo fa lasa mora ny fer aran eto amintsika dia hoanareo manao mpanao trano fa tonga ty ny 2020 fa rehefa mandeha vidy fer ny olona avany Turquie avany Inde avany Afrique du Sud aiza le vy nampanaty anainy ny
filoandro rajoel fa le izy fampanantenana pokaty daholo nataon'le filoha nytikenina raha tsika zany andray an'le akora fototra rehetra vitatsika nefa ny ve manodina azy eto manana olombelona ve tsika manana fitaovantsika sasala amina olana ndray ny vaolana makasika an'izay vaolana am'izay fotoana zay zao problema atsika tsy manana olona fa afaka manakarama olona rehefa tsy manana ingénieur anao de manakarama ingénieur ohatrany olona rehetrarehetra tsy anananao letrakefa de manakarama ianao fa tsy mifanakarama anao an'iny tsy isy dikany mihoatra n'le zavatra ivoaka ao satria ataontsika hoe asa 5 milliards ny vidin'le 35 millions fa iny 5 milliards iny rehefa lasa ina moa produit fini iny de any amin'ny folo avoany angeny vola miditra aminao any amin'ny 50 milliards na 100 milliards miditra any aminao io cobalt io zao miditra amin'ny fanaovana batterie ny any avena rehetrarehetra ny any États-Unis sy ny any Europe fa miteny hoe 2030 farafaela iny tsy misy tomobile tsony mandeha amin'ny lasantsy na gasoil tomobile particulier zay fa tsy miresaka camion tsika dikan'izany zany io cobalt io na itsika mijery azy tokony tsy voaka eto io cobalt io fa batterie no mivoaka eto faly izy am'izao fotoana zao nge le orinasa lazay fa ilminita hono natokavany eto fa izy am'teny anao fa tsy mamoaka cobalt izy mamoaka nickel izy mamoaka an'izay hitany ao izy tsy ngeke tsy manana olona akory andeha icontrôler ndralahy zay le problème atsika eto Madagasikara zay ny ataoko hoe le tsaika efa tsy isy tsony de tsika tsy mina le toekarena navoakany ny moa ny mpitondra ny toekarena tsy misy asa miforona de divana ny asa aiza misy mivola zao any amin'ny fanaovana politika de manao politika daholo ny olona na manao fitondram-pivavahana any manamagana fiangonana any zao misy ny vola fa tinga rehefa atao ty hoa ny asa mitady olona tsy ny olona mitady asa za hiteny aminareo afaka miteny azy zao hoe hosahirana ary tsika hitady olona anao fonctionnaire satria tsy antsony no isy ny fahazahoana vola efa ambony koa le fahefamividy ao anatin'izay satria miakatra amin'ny fahefamividy de anakafa indray no any amin'ny tena any moa toekarena tena izy zany no andehanan'ny olona le matoa raha Seton Jean-Jacques anisan'ny vahaolana nentinao avokoa zany rehetrarehetra zany fa averiko ihany zany le vahaolana fototra nentinao androany fanafoanana midy fampiakarana fahefamividy fampiakarana fampiakarana sandam-bola de ny fahefamividin'le mponina ihany koa rehefa akarinao ny sandam-bola de midina amin'ny ampahefany daholo nge ny zavatra farana avany velona de midina ho azy ny zay roa lehibe zay ka ny fanontaniako eto tena mahitsy anaiky an'izany ve matora Seton Jean-Jacques ny FMI reo mpamatsy volantsika ireo fanapaha-kevitra zay raisin'le firenena malagasy tsika hoe firenena andalam-pandrosoana mbola mindram-bola any amin'ny anaiky an'izany vehetra reo zao nke ny olana eto de zao atao zay abato an'le malagasy raha za rehefa miteny an'izay de zao tsisy idiran'ny FMI nge zany tsisy idiran'ny FMI sy ny banque mondiale ny satria volatsika tsy mivoaka ny velany tsy convertible fa izy raha iny io fa izy mampindram-bolanao ka le vola izy manome volanao hatrany amin'ny aide à la balance de paiement de zay matsy le loza de hoy za hoe raha tsy amine vola ary izy le izy tsy manaiky koa juste ina ary no ataonao tsy problème anao nefa mbola nanany tosa za nitarana hatrany amin'ny zafikelinao mbola mandoha an'le tosa de matora Seton Jean-Jacques inona ny vahaolana am'izany vahaolana farany any amin'ny telopolo taona lasy tsika mbola manefa foana tsika foana nampitahorina hoe rehefa tsy mahay vola ny FMI de asika naka de hoy za tsotra le vola azo amin'ny FMI araky ny teneninao balance de paiement na resaka budget mpanjakana akory ary andoavana ny karama fonctionnaire ampitahorina aloha tsy maiko vola ianao andoavanao ny karama fonctionnaire hoy za tasomony volanao zangamila satria am'izay fotoana zay efa za manana ny fiandrany am-pirenena vola malagasy atao amin'ny banque centrale mivoaka ny vola de misy indray matsy iteny raha vao mamoaka vola atao amin'ny banque centrale iny de mampiakatra ny vidiny ino manao planche à billets de misy inflation de za azafady io matsy madiso ny rehetrarehetra ary ny tena omeko tsiny tsy rehetrarehetra fa nareo le pahi-toekarena ihany tena omeko tsiny satria nahoana tsy ny fiavian'ny vola mahatonga ny inflation fampiasanao azy fa maninona hoe raha avany amin'ny FMI le vola de tsisy inflation fa raha vata amin'ny banque centrale de misy inflation tsy mifiaviany averiko foana tsy mifiavian'ny vola no mampisy inflation fampiasanao azy ka raha ohatra na iny azo avany amin'ny FMI de vidianako vola midy vidianako ariary ao midy na iny tonga de avoaka amin'ny banque centrale ka mitovy ny fampiasako azy rehefa tsisy inflation le avany amin'ny midy tsisy inflation koa ny banque centrale tsotra ny valin'izay ary raha ohatra ny vola azoko hatramin'izay averiko foana eto hoe nanomboka 1994 ny dira midy
raisiko hatramin'ny 2009 nisy 7 milliards de dollars ny volan'ny ranontsika fa tsy nisy foto-drafitra ray na iray aza nitsangana tsy nisy société nitsangana tsy nisy entana nitsangana fa nitrosa no tavozona satria nahoana le vola azo avy any velany ny hividianana ariary fotsiny teo amin'ny midy fa raha ampitoeriko amin'ny ataoko ampitahiko amin'ny zavatra nisy tamintsika mbola atao amin'ny sandam-bola tsy mivao dideratsiraka ny ala tao amin'ny fitondrana 5 milliards de dollars nitrosana velana zany hoe mihoatra an'izay zany ny volany aminy izy moa miady varotra hoe 5 milliards izy fa 3 milliards nitrosana velako fa na 5 iny na 3 mitovy fa tamin'ny androny dideratsiraka satria tsika tompon'ny ariary le devise azotsika tany velany navitany foto-dravitra asa be dehibe tany amin'ny ronjato ny société d'état nitsangana teto Madagasikara ny Mamsour, Lalasour, ny Gérène ny rehefa mitanisan'ireo ny olona miteny hoe tiakonisy nazahoana mividy fibata amin'arivony navitana mividy tracteur amin'arivony le fomba fitantanana tsy nety resaka hafa fa ny tiako tenenina fotsiny rehefa anao ny tompony volanao rehefa mahazo devise any velany ao ahafahanao manao foto-dravitrasa na hividiananao entana tsy vita tanterana ka Andriamatora Setson izay teneninao zay nge fa manana an'le volanao sy le fahefan'le volanao enao hoe any amin'le efa le ataontsika hoe le dingana efa le teneninao fa tsika sianao miresaka zao ny volan'le FMI le banque mondiale nge mbola miasa eto amintsika tsika mifampiresaka zao hoe ny trosa ny toe-karenanao mbola miankina amin'le volan-jareo zay miasa eto amintsika satria zao eny efa rehefa foananao midy tsy mila nintsontsika ny latsika any zao nge de zao tsika tsy tompon'ny ariary zany anao za manko efa any amin'le 10 taona lasa efa enao efa fiandriana ny volanao tsy anjareo tsony fa androantsika amin'ny resaka kana androany ario androantsika atao io androany toe-karenanao miankina aminy tsy miankina amitsika amin'ny resaka zao satria mbola vola nge mbola miasa eto e satria tsy mbola mifoananao midy fa rehefa foananao midy tsy miankina amin'ny tsontsika satria tsy mila dolara tsony avidianako ariary any nge le olany mitrosa anao fa zay trosa atao tonga eto hividiananao ariary de io aniny de mivoaka ahoana moana any ankenan'izany de raha vao tsy voalohany ino moa karama-panjakana de voatery mandadilady any amin'ny FMI me vola aloha antoavana ny karamany reto fa rehefa atao le foanana midy miverina antsika ny fiandrianam-pirenena vola malagasy tsy mila million ny FMI tsony tsika fa tonga de azotsika aloha ny karama tsisy karamataratsony eto Madagasikara karaha foananao zay androany ty androany de le vola miasa ao ve ho ampy atsika le ho banque mondiale le ho banque centrale banque centrale ngeny ariary afaka mamoaka izy na iza ny banque centrale eran-tany afaka mamoaka zay vola zay tiany am'izay tsika manana fiandrianatsika am'izay manana fiandrianatsika izy tsy manaky andretsy le fepetra na le conditionnalité tsika fa io averiko foana koa hoe teritery amin'ny FMI sy ny banque mondiale io fa tsy misy ange io tsy misy io fa ny tenako avokako aminareo zao be de be nefa mahafantatra za nge no conseil économique ny filoza FLB tamin'ny alohany natongavan'ny teo fitondrany zay nanisany nanampy ny force vive tany andafy de misy fotoana janvier 93 izy nandray fitondrana fa tamin'ny 92 iny efa fantatry ny FMI sy ny banque mondiale fa tsy maintsy enjera ny amiral dideratsiraka de nanaiky izy iresaka amin'ny solotenan'ny force vive de zany nandeha anisany nandeha fa tsy zarery nandeha nyresaka tamin'ny FMI sy ny banque mondiale de ame ohatra vitsivitsy amin'ny zavatra resaka nataoko tamin'ny zareo ny amoa tonga de any amin'ny resaka vola nataoko asa privatisena dolo amin'ny bankenay fa mila banque mpanjakany zay satria io no afahana mamatsy ny toe-karena tsisy hevitra ozy izy zay no valiteniny voalohany tsisy hevitra ozy izy satria ny tany rehetrarehetra am'izao fotoana zao efa makany amin'ny libéralisme sy ny mondialisation ny sinoa makany ny rusy nareo ve ozy zay olona tany kely ery ampovoan'ny océan indienne no aningana de tsotra fotsiny nataoko aminy tsy maninona raha marina ny teninao fa tsy zao asevomody ara my BNP 5 crédit lyonnais valiteniny voalohany fangalo tsy tia frantsay izy azafady tsisy idiran'ny fitiavana na frantsay na fitiavana frantsay fa ianao ny rasiste fa tsy mbo nisy folo seconde ianao ny teny hoe privatisation fa tsy tapotra ny teniko nitsangana le anga boramena azafady mialatsy iny marina ny teninao ny tena marina de zao ny crédit lyonnais sy ny BNP tamin'izany banque mpanjakana zany hoe nidakana fanjakana malagasy napidirana banque fanjakana vahiny tsy maha frantsay no teneniko fa misy banque mpanjakana fa ny banque italiana niditra teto tamin'izany koa banque mpanjakana daholo banque japonais niditra teto banque mpanjakana fa maninona ny dakanao nefa soloanao fanjakana hafa
dia tsy nateny izy dia niteny izy hoe mialatsiny izy fa mahatonga any mitaky an'le privatisation tonga dia nitapahako ny teniny tsy privatisation io dia zao ny loza mialatsiny aho izy fa tsy manana teny hafa teny diso zany any ambava nefa tsy manana teny hafa izy fa tsika sio mahafantatra hoe tsy privatisation io fa tsy mahita teny hafa alefaso raha hoa mahatonga anay mitaky an'io izy io privatisation entre guillemets io zany satria nareo izy raha voeto mifantsakana dia tsy mandeha am'loniny dia tsy maintsy privatiseny zay zany le bankinareo dia tsy maninona nge zany ho afa zao ataovy misoratra taratasy ataovy mazava raha voazavatra eto mifantsakana tsy mandeha am'loniny a dia tsy maintsy privatisena entre guillemets zay mihitsy izy fa zany nareo tsy tafavoaka ekeko raha hoa dia arahako eo privatiser daholo raha ministère eto aminay io a Madagasikara fa eto mifantsakana tsisy mandeha am'loniny dia fa eo aminareo dia privatiser koa ny présidence ny république fa io ny zavatra eto mifantsakana tsy nandeha voalohany indrindra teto amin'ny eto Madagasikara dia tapina ndomy tsy mahita lazaina izy dia aveo izy manontany inona raha ozy ny vahaolanao dia ozy any vahaolana dia tsotra mandra-padio ny rivotra politika amin'ny Madagasikara fa zany inona moa manaiky ny teninao dia ataovy expatrie aloha tereo zay expatrie no mitondra banky any Madagasikara hitanao fa tsy anti français fa za rehefa miteny expatrie frantsay no atsaiko ataovy expatrie ka izy mahazo tsindry politique izy dia miprésenter ny démission dia mi-intervenir nareo période intermédiaire no miproposeko taminy vita teo ny resaka iny miresaka hafa ndray izy zay izy tsy anaiky subvention ntsony efa tam'zany ange subvention io nefa nenjehany efa misy ny banque mondiale tsy manaiky tsony zay fa ahoana fa libéralisme zao fa mondialisation zao ny sinoa fa makany ny russe fa makany nareo tsy maintsy manaraka dia navariko taminy ok tsy maninona fa zao andala aloha fa izy ny américaine hoa misubventionné ny tantsahany mame subvention ny tantsahany misubventionné ny secteur aéronautique misubventionné ny secteur enferny misubventionné an'izao sy zao fa izy toraka zany koa ny européenne amin'ity PAC politique agricole community milliard d'euros nge mena tantsaha subvention zany fa rehefa reo champion ny libéralisme champion mondialisation reo mavita miappliquer mavita mampiatra ny atao vérité de prix zay anao va makaty amiko fa tsy alohan'izay fa za miteny aminareo fa adiny roa niresako tam'le ranga FMI adiny roa andro hafa banque mondiale adiny roa fa tsy nisy ny vita ny teny tsy nisy ny teny mihitsy hoe mandany zavatra ny teneniko fa le raha namana amin'ny banque mondiale raha miara mivoaka zay dia vovo zay tamin'ny pragmatika ny tiako tenenina am'izay dia zao ny olana dia zao tsika eto dia génération na oui monsieur vao miteny ny banque mondiale sy ny FMI dia oui monsieur tsy manana tolo-kevitra ho atsikitsika atolotra hoe tsy ny anareo midiniana fa ny anay tsy manantsika dia ny anazy ny diniana dia resitsika za misy ohatra anankiray olona fa ny ana tamiko tany an-dafy alolo ivetika aloha mialatsiny fa so dia lasa mitantara ny fiainanao indray ianao eto tiako mazava tsara mantsy ho an'le mpanaraka ny fandaratsika le zavatra misy mila miresaka zavatra réel tsika eto andriamatora tsy Jean Jacques niresaka an'le vola teo tsika tena iverenako ary insiste somary insiste avakely inona ary ataontsika hoe solution transitoire angany ilazantsika azy mba omenao zany afahantsika zany manala an'reto le tsosan'le banque mondiale sy FMI reto satria tsy maintsy isy période transitoire kely zany fa io tsy afaka tonga dia tapanao botolo fotsiny androany dia avoiny décret ajanony ny famatsim-bola fa tsy ianao mbola nanany trosa andriamatora tsy etsona Jean Jacques anatin'izay rehetra tsy maintsy misy karazana inona mesure d'accompagnement zany amin'izay le fanapaha-kevitra ao amin'ny resaka décret zay fa tsy tonga dia lomboty fotsiny izy tika hoe tapozo dia zao inona solution entinao ary ao anatin'le izy par rapport an'le solution sangatsika tsisy idiran'ny trosa io fa ny trosa hafa ny plan d'amortissement ny trosa toizinao fa za mbola miteny hoe misy am'ireo volanam-pindramindreo azontsika mbola négociena tsisy idirana iny azontsika atao mamela rafitra manao rafitra vaovao amin'ny volantsika tsisy idirany efa misy banque mondiale eo
fa volanareo aloha mbola miasa am'izao tsika miteny zao mivolana satria tsika no mamonotena hatramin'ny karama mampiasa mpanjakana anao ary mbola izy miantoka satria le rafitra napetraka omeo ary le solution le mesure mifanaraka amin'io le fepetra hoentina ho androany io mihitsiny ka le mesure faran'izay tsotra ataoko ifepetra io a tsy mila mivola amin'ny banque mondiale ntsony a andoavana ny karama mampiasa mpanjakana eto le vola zany andoavana ny lisy avy any amin'ny banque centrale avy any amin'ny banque centrale manam-bola andoavana andreo zay foana nge madiso ny malagasy matahotra hoe raha voatapahany efa vola ny vola avy any aminy dia matsika tsy matsika au contraire mijanona namoa ny fitrosana terivozina mandra-pahafaty satria am'izay fotoana zay raha hitany hoe tsy amianay volonareo amin'ny budget mpanjakana zakamila raha am'izay fotoana zay izy raha ampindram-bola izy ividianako fitaovam-pamokarana dia mandray faranaovana resaka ina moa tisy teo resaka hoe andoavana ny karamam-panjakana tsy mila tazomy volanareo tsy ilaiko za manam-bola atao amin'ny banque centrale afaka mandony tamin'ny androny dideratsiraka eke tsisy karamam-panjakana tsy voaloha tsy nisy ro volana sy ny telo volana vita ihany fa ny aoriana nao ahoany io vita foana io e banque centrale io vita foana io satria zao rehefa miainga ndasa aloha rehefa miainga ny économie malagasy araky teneniko teo hoe ny asa nitady olona fa tsy ny olona mitady asa vita ao anatin'ny telo volana zany anatin'ny telo volana dia efa misy vokany anatin'ny heritaona dia efa ozinareo hoe miteny daholo ny ora raha atao io anatin'ny heritaona hoe ary to afaka nanao an'izao ka maninona tsy natao hatramin'izay io nge fiatraikany io raha androany nivoaka ny décret rapitso midina amin'ny apa efa mividina lasantsy tsy afaka miteny kory ny compagnie pétrolière hoe ahoana ny stockoko satria raha ataontsika hoe 20 000 francs ny litre lasantsy tsy 20 000 francs vidiana any an'io 1 euro tany ivelany io vidiny na $1 zay anaovantsika azy 1 euro vidiana any an'io ny 1 euro androany 20 000 varotra 20 000 izy fa reo compagnie pétrolière zany na ny mpanafatra rehetra avy any ivelany anao profit exceptionnel goavana satria nahoana androany izy mivarotra 20 000 ny litre pdb maly izy mivarotra 20 000 afako maly izy mivarotra 20 000 tamin'ny ray volana lasa izy mivarotra 20 000 le 20 000 androany 1 euro voatao ifepetra io le 20 000 4 euro anao profit exceptionnel izy zany zay no misy mesure d'accompagnement na mesure transitoire atao fa rehefa atao le izy dia teneniko fa tsy mila miresaka zavatra tsy atao satria lany fotoana fotsiny tsika so dia misy makataka vesa anisany anomezako tanana toizakely anomezako tanana maimaimpona tsy mila toerana tsy mila zany hoe mangataka fionana amin'ny andriamatoafilo ampirenena andro ratsuel andriamatoa ratsetsanzan zaka dia eo vo avokany ny antsipriany rehetrarehetra zany makasika tsy mitaterano ny izy tompoka rehefa atao le izy dia miresaka rehefa tsy atao le izy tsy miresaka fotsiny am'izao fa lany fotoana toizakely fa anisany nanaitra anao hoe tsy fantatro fa tena misoranao amin'le révélation kely ho an'ny fandaratsika hoe anisany mpanolotsaina raha toekareny ny filoha teo aloha safialybery ianao fony anao mbola tany ampitan-dranomasina mba tsitsaritra kely anontaniako anao so dia mba ianao ty ihany kio ary no asa tarika lalandisy ve sa nanome lohany filoha zafialybery nanao an'ity an'le financement parallèle ty asa tadidinao zay anisany nampingana anazy izany fanaovana financement parallèle zay androany ianao tratreto mba raharoty kely ianao anisany nameanazy tam'ireny ve tompoka na ray seconde ary tsy tao anatin'ny gouvernement ny Zafy Albery tam'ireny financement parallèle iny mbola tany nefa mpanolotsaina avy any ivelany ao izy ianao zany anontany nareo mitady financement parallèle ny téléphone nge zany anaovan'inona le vola anaovan'inona le vola aiza ny programme anareo inona mila ohatrinitsika anaovana inona valio aloha zay tsika miteny hoe mila vola any amin'ny FMI na financement parallèle fa zay dia fotana mafaty kely mpitondra malagasy rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao voatonga fitondrana dia mitady vola mbola tsy fantany akory atao inona zay fantaniko voalohany fantatra reo hoe ohatriny ny ilaitsika ary dinona daholo le projet ilaina fa ataovy hoe tia mila 10 millions 475 000 dollars tia mila 22 millions ataovy ohatray dia atambatra iny dia hoe mila vola ohatrao tsika zay tsika vao mandeha aizana hita vola fa tsy alohan'izay fa ny ady voatonga dia
vola ondy eny efa zany anisany na mahavita programme ianao nama mitady vola foany zany na any amin'ny parallèle na any amin'ny eny famasy vola mahazatra fa mania tsy neto aloha nahodina de aveo rehefa mila vola ianao satria le vola ilaina am'izay fotoana zay a zavatra tsy ananatsika eto na tsy vitatsika eto toerana no afarana avy any velany zay ny milana vola vahiny a fa koatra zavatra ataontsika eto Madagasikara zato isan-jato ny zavatra ataontsika eto ariary tokony tsy mila fambatsiana avy any velany tsika tsy mila fambatsiana avy any amin'ny banque mondiale sy ny FMI fa tokony zay vita amin'ny vola ariary a rehefa miverina amintsika ny fiandrianam-pirenena vola malagasy a de vitatsika somatsara manao lalan'izany a tokony vitatsika manao école tokony vitatsika fa raha hanao école zay no zay hoe mamporikoditra foana miresaky tsika hoe fiana sekoly manara-penitra de zao raha nga anaovako fanamby raha tena manara-penitra ny sekoly a zay mpitondra mandeha mampandositra ny ankizy ny zanany any an-dafy a de tonga de miala am'toerany alefasany amin'ny sekoly manara-penitra eto Madagasikara ny zanakareo de manaiky zay hoe sekoly manara-penitra eo toy zay koa ny hôpitaly manara-penitra ty de mahagaga mihitsy maninona amin'ny prime ministre anao fitiliana de tsy vita amin'ny hôpitaly manara-penitra ve mifanaovana fitiliana ka raha fitiliana tsy vita amin'ny hôpitaly manara-penitra tsy afaka mitsabo reo hoe asory le resaka manara-penitra fa atao hoe dispensaire ny nataonareo na tsy fantatro inony fa za atao hoe hôpitaly manara-penitra mba te hanoratra tantara koa izy hoe tamin'ny fotoan'andro nay nisy an'izany voambolana manara-penitra zany mbola hitazona ihany ma satria anisany tena atevitra be ma tsy mety soampo fotoanatsika am'ty le resaka mpamatsy volo ty a za manko miresaka aminao zany mila réaliste tsika am'resaka andriamatoa Ratsetson na Jean Jacques hitanao io a ny filoham-pirenena ankehitsiny tamin'ny fampelezan-kevitra asa tadidiko fandarana atao amin'ny arena angamany tamin'izy le nampafantatra ny l'UM raha tsy diso ingany mba tsy ho diso fitadidiko nanambara mihitsy hoe tsika raha mbola miankina amin'ny banque mondiale sy FMI a na 20 taona na 20 taona tsy androso mihitsy zany hoe nanambara izy fa tsy mila an'ireo banque mondiale reo fa ankehitriny tsy afa-miala izy a satria eo amin'ny fitantanana an'le fanjakana sy le fitondrana izy a ary tsy maintsy nila vola avy any amin'ny banque mondiale sy ny FMI a ny tiako tenena de zao tanjona natao hoe tsy fiaikinan-do ary zavatra mahafinaritra zany a mampandroso atsika fa tsika mila réaliste andriamatoa Ratsetson na Jean Jacques zay natao hoe somary disoko ianao mahatonga azy mbola tsy afa-miala satria mbola misy midy de mbola mila dollar izy vidianana ariary isany eto Madagasikara fa rehefa foany io midy io de miteny izy hoe raha zavatra vitan'ny ariary tsy mila volany velany a miova nge ny donne zavatra be de be nge vitan'ny ariary eta famorona anasa ny asa nitady olona fa tsy ny olona mitady asa tsy mila vola vany velany ny latsika vola vany velany de averiko foana hividianana machine na équipement na zavatra tsy misy eto na tsy vita eto zay ihany tsika tokony anam-bola be averiko hoe i contrat natao tamin'ny QMM io a contrat natao ny anarany io a Léona zany contrat Léona zany a mandainga zay filoha tonga eo ka miteny hoe tsy azo vanatsony hoe raha vao contrat Léona na tribunal aiza na tribunal aiza tonga de azonao mahazondrariny ianao contrat Léona io fa tsy misy zany société zany a 20 taona tsy manao tombom-barotra mbola tsy nanao fahity fa tsika nao ambakaina fa misy amin'ireo mpitondra tsy fantako izy nanao ny contrat ny QMM Sherita sy ny Soalala reo mpitondra reo no diso reo mpitondra reo no disoko reo mivarotra tanin-drazana reo mivarotra repirenena averiko eto zay tsy resaka code minier problème fa ny resaka principe généraux hitantanantsika ny are-pirenena amin'ny teny hoe rehefa misy are-pirenena mipetraka eo a misy te hisasaka amintsika de sena vidiny ny atsasany eo ny any de efa misy vola miditra amintsika nanily zay pasarange resaka cogestion tsy amiko a tsy olana ny cogestion tsy olana ny cogestion fa tenenina fotsiny tenenina ny partenaire hoe vidio ary andrasan'le réserve tsy anam-bolana iny izy tsika indray mametrosa azy mampindram-bola azy tsika mampindram-bola fa any amin'ny fitsinjarana ny vokatra azo avy eo a amin'ny voalohany zany mandra-pahalohany le ajaran'le atsasan'ny amin'ny are-pirenena tokony vidiny mandra-pahavoalohany an'iny 20 isan-jato ny raisiny amin'le produit fini le vokatra azo amin'le orinasa irahana ny 20 isan-jato ny atsika de rehefa voaloha le vola tokony naloha de miverina atsasany atsasanytsika zay fotsiny no atao a de tsika no finansieny efa misy ny banque mondiale fa zay tsy vitatsika zay raha tsy foanatsika midy satria zay tadidina zao koa anisany fahadisoana lehibe nge
atrany amin'ny gouverneur amin'ny teny hoe raha misy volamena ao amin'ny banque centrale dia mafy ny vola gasy diso ange zany firesaky zany tsy misy vola teto eto antany hoe manana volamena banque centrale dia matanjaka le vola raisiko ny cas en frantsa ny frantsay tamin'ny dollara rery no nisy ny garantie volamena io tamin'izany zany zay nanana dollara afaka nanakalo ny dollara volamena satria niantoka ny amerikanina natonga azy niantoka nanaiky zao tontolo zao ampiasan'ny dollara eraky zao tontolo zao dia ny olona zany teny hoe zay manaiky ny dollara no ampiasaina fa mila garantie zay averina io zany resaka garantie zany tsy mandeha ila mato mandeha misy takalony foana io nanaiky ny amerikanina hoe anao garantie satria manaiky le zao tontolo zao andray ny dollara dia ny zavatra nataon'ny général de Gaulle tamin'ny taona 1970 nalay ny réserve dollara atao amin'ny banque centrale frantsay nalefa ny tany Washington atakalozy izy atakalohan'le garantie io izy dia tsy naitsy nanakalo ny amerikanina raha zany miena sandan'ny dollara mihoatra ny volamena fa nahitan'izay ny amerikanina dia tonga saina hoe karaha mbola miverina indray io rangaha io na misy tany hafa koa anao an'izay tsy ho vitantsika manakalo an'ireo volamena dia tamin'ny raiky amin'ny fitopolo sy fizatsy izy nanapa-kevitra isamy rey hoe tsy mitakalo volamena ntsony any dollara lesona zay nge zany tsy misy olona tany afa terenao garantir amin'ny volany amin'ny volamena zany hoe tsy lalana zany le volamena satria ny ohatra tsotra nge dia ny frantsa ny frantsa hatramin'ny raika ray sy roa arivo angamba no niditra ny atseratra ny euro talohan'izay nisy ny franc français ny deutschmark ny livre sterline sy ny rehetra fa talohan'io fempotoana hoe ray sy roa arivo io ny banque de France nanana stockna volamena be indrindra irantany amin'ny banque centrale rehetrarehetra anisany nahatonga an'izay le nataon'ny général de Gaulle nanakalo ny dollara ny volamena move natanjaka amin'ny franc français nefa izy nanana stock volamena be indrindra tsy natanjaka izy mbola ny dollara natanjaka tamin'izany livre sterline ny deutschmark natanjaka ny franc français tsisy dingana zany le fananana volamena any amin'ny banque centrale fa raha mavita ianao kanefa ny amerikanina raha tsy navita azy fa ny alamaina ny garantir zany dia hoe na misy ohatrinona tonga ty amiko le vola dia so atakaliko volamena raha vitanao zay matanjaka ny volanao fa tsy vitanao zay tsisy tany mavita an'izany ny amerikanina raha tsy mavita tsika ve ny avita an'izany ka sahoary le vola mantsy no adevitsika eto eny efa mamaraparana fadaratsika fa mety romarika moa ny technicienne le zava-misy tsy maintsy resantsika dia matora tsy tsonjo zaka tena inona zavatra ianantsika amin'izao fitondrana tarihan'ny filoha pirenena Andry Rajoelina zao mila volontsika anaovana an'le UM ohatra inona ary zany mba sosikevitra mba ahafahana na hoe azahoana vola zany manatanteraka an'ireny ataontsika hoe grand projet be reny satria ny banque mondiale sy ny FMI ihany koa aloha tsy ao anatin'ny plan zareo hoe andeha hamatsy an'izany satria efa lalam-bola hafa mihitsy n'le izy inona ny vahaolana na sosikevitra ary ahafahantsika mahazo vola anatanterana an'ireny grand projet ohatra andraisiko zao UM io fa ianao ihany koa ny teny teo hoe le akora fototra zalefa fa eto any ny ahodina aiza nahitantsika vola ahafahana manao an'izany rehetrarehetra zany verikany mila réaliste tsika amin'ny resaka androany dia rehefa réaliste ianao dia hoy zany hoe les contrats natao hatramin'izay azonao dénoncena iverenana satria contrat léonin le am'le efa misy eto e am'le efa misy iny azonao iverenana afaiza le vola afaiza aloha le vola afahantsika manao ny manaraka zany fa ny QMM sy ny azonao iverenana reny efa misy dia misy mety misy vola mba devise misy million de dollars na mety milliard miverina aminao zao nge le izy raha ohatra tsika hoa manomboka zao ny arem-pirenena atao ohatran'izay lazaiko zay tsisy problème tsony nge ny devise fa raha ohatra ny UM manona tsy andeha na vola gasy ilainy eto raha mila dollars ianao vo azonao le vola gasy tsisy vahaolana za tsy manana vahaolana tsy manana amin'ny rafitra midy mbola mipetraka eto fa raha voesorinao ny rafitra midy dia voavata olo ny olana rehetrarehetra voavata olo ny olana atsoy aho fa mametanana tsy mila toerana ministra za tsy mitady toerana raha amin'izay fotoana zay misy voka ny zavatra hoetiko ao dia manao mametanana fa raha amin'izao izy miantso na ataony hoe 1 million de dollars isam-bolana raha tsisy dikany amiko za tsy mitady anakarena nge zany matora tsy etsona Jean Jacques ina ary ny antoka e ina ny antoka omenao zany ho an'le filoha-pirenena zany fa hofoanany ary le midy dia tena ilamina zavatra rehetra ho arinan'izay tsy hanana olana tsika rehefa tsy mety dia roany
voaroka fa le firenena lasa samy teny ao a zay ngena anaovako engagement ary za reny candidat filoham-pirenena sanana engagement ny engagement nataoko raha vola nitsanganany gouvernement taoko naka baiboly anao tam'izay tadidiko mihitsy mitondra baiboly propagande raha vola nitsanganany gouvernement taoko midina atsasany vidim-piainana raha zany a esoriny HCC misy samanao an'izany ve za miteny hoe tokony anao an'izay daholo a amin'ny 2023 ny candidat rehetra manao engagement dia tsy vita ny engagement atao mazava apetraka any amin'ny HCC tia ny engagement koa tia ny engagement aparitaka any amin'ny vahoaka miala aleo soloan'olo lafa zany samy manao engagement rehefa atao io décret io ny apitso lasantsy nijerevantsika tsy matiantoka ho an'ny compagnie pétrolière satria tsy 20 000 navidianany lasantsy 1 euro ka rehefa 1 euro 5 000 francs namidiny 5 000 francs iny 1 euro ihany tsy matiantoka ny compagnie pétrolière tsy afaka miteny izy hoe misy stock ka tsy mbola pidina tonga ary io lasantsy io amin'ny volantsika tsiny anatin'ny flottement tsika amin'ny timity ty normalement mividiny lasantsy mividiny entana rehetra eto afarana tokony miovaova isan'andro vao miaka midiny io sandamboly io dia tokony manaraka an'iny koa mividiny entana zay ny tena tokony misy fa mbola maninona ary efa nienjera 20 000 izy teo tamin'ny 4 100 io ny litre lasantsy 23 000 izy mbola tsy taita ihany ny compagnie pétrolière dikan'izay a mahazo vola be izy satria io vidiny 4 000 io a raha tsy diso a tany amin'ny baril pétrole $120 nidina 60 izy teto amintsika tsy nidina vola be zany ny azon'ireo compagnie reo tsy mampanina azy zany le dévaluation kely 20 000 lasa 23 000 tsy mampetsy bolomaso azy akory fa mba za raha izy aloha mba tsy nampiakatra ny lisy fa raha tena izy tokony mampiakatra mividy solotany tonga izy raha vao midina sandambola dia tokony miakatra ny lasantsy fa io vidiny lasantsy io tsy misy vahaolana io raha tsy fanana midy dia akarina sandambola dia iny tonga dia vahaolana raha akarina ronjato hitrandrato ny sandambola midina amin'ny apahefa ny vidim-piainana averiko eto ny antso an'ny Flora Joel ataovy io fa raha ataonao io a ianao no tian'ny olona fa tsy za tsy Jean-Jacques Ratetisan tsy mampanina satria tsy ho anano anao voakan'io fa ho an'ny voaka malagasy ataovy io a ka raha ozy ianao hoe mila tanany ianao za vitako mame tanana tsy mila toerana za tsy mitoerana ny tedaviko rehefa vita io milamina nyto Madagasikara tsy manao politika intsony a nanaovako politika averiko eto tsy azahoana vola tsy azahoana seza fa hanavitra ny malagasy mankasitraka anao za aloha manafoana midy sy na koa le anankiray teo hoe manafatra solika direct zany lo mety mampiongana ihany zany andre matora sy tsy manazaka mety matatahotra ihany zareo anatin'izany fa ndray ihany koa atsika koa tsy maintsy mijery ihany koa an'ilay ataontsika hoe fitohizana raha-mpanjakana na ny continuité de l'état fa za sura fa hosara ino moa ny anaran'le contrat n'le QMMM teo le QMMM e tonga dia tamikeo dia taitaitra anao dia hoe tapo io nefa ny contrat ny falan'olona efa 20 taona Touilleur Ratetisan dia tonga dia tapahanao manino izy 20 taona tsy nanao tombatra manina mbola mijanona misy antony io zangy tsy miteny hoe dénonceko dia tapahako io renégocieko io a azo renégocieny io a satria contrat léonin mety sata malagasy sata malagasy no mahazo an'izay fa alao nay technicien io mba mahafinaritra azo atao no mirenégocier an'ireo contrat reo mandainga izay miteny hoe tsy azo renégocier reo sady mianatra ihany koa mantsy miteny hoe dia voaraiko aloha zay le contrat léonien zay ho raisiko antsoratra tsara fa dia mankasitraka anao a satria gaga tsisy continuité de l'état ndray be dia be ny zavatra tena tiana horesana fa tena voafetrany fotoantsika efa amin'ny folora sy sasany zao alina dia matora Ratetisan zao zaka mino fa mbola ho avy eto ianao hoe raha saintsika amin'ny fotoana manaraka ary ny ady hevitra no antsika dia ho an'ny firenena ary hitondra fampandrosoana amin'ny firenena hevitra maro lafy ihany koa no ezahana zay ataontsika hoe ifamizaraina eto amin'ity fandarana ty anisan'ny tandrony Real TV Madagasikara sy ny fandarana fite du jour fa ho an'ny androany aloha dia makasiraka anao nanakina sain'ny fandarana tompoko dia misaotra anareo koa nandray androany nanasa dia misaotra ny zay naharitra rehetra naharatra an'izay amanorany vitsivitsy zay mankasitraka tompoko dia isaorana ihany koa nareo any tokantrano niary tolotra aminay tamin'ity ala ity ary mametraka ny veloma mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko
Paname, la noche en auto, ni l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez